Lohahevitra miteraka adihevitra be eto amin'ny firenena ny medy. Misy milaza mantsy fa izy ity no nampitotongana ny vola malagasy nandritra ny taona maro ka tokony hofoanana ary tokony miverina amin'ny taux de change fixe isika. Raha ny zava-misy tokoa ny jerena dia tsy mitsahatra miendanja ny ariary ary mihamantra isika malagasy. Te-antany tena hoe ny medy tokoa ve no fototra anisan'ny mampahantra atsika malagasy. Ny midina marché interbancaire de devise dia tsena ny vola vahiny. Amin'ny matsena azy dia misy ny mpivarotra ary misy ny mpividy. Ny mpivarotra devise dia ireo exportateur manondrana vokatra makany ivelany. Ao ihany koa ohatra ny mpizahatany vahiny na ireo vahiny mampiasa vola eto amintsika. Sy ny sisa. Ny mpividy devise kosa indray dia amin'ny ankapobeny dia ireo importateur na mpanafatra entana avy any ivelany. Ao koa ohatra ireo ray aman-dreny izay mandefa ny zanany mianatra any ampita ka mila devise izy mba hanefany ny saram-pianarana. Mba mora ny fanazavana dia ndeha atao hoe exportateur sy importateur ihany no mandray anjara eo amin'ny tsena. Ireo importateur sy exportateur ireo anefa dia tsy mifanakalo mivantana fa misy mpanelanelana dia tsy izy zany fa ny banky. Zany moa no mahatonga ny voambolana hoe interbancaire. Ny tsena zany no mamaritra ny sandam-bola ary ny lalàna ny tolotra sy ny tinady no mifehy tsena. Rehefa maro ny tolotra devise raha oharina amin'ny tinady dia mihamora ny vidin'ny devise, zany hoe mihatsara ny sandam-bola malagasy. Raha mifanohitra amin'izay kosa no mitranga dia mihena ny sandam-bola malagasy, zany hoe mihalafo ny devise. Manahoana kosa indray ary ny momba ny taux de change fixe. Anatin'ny régime de taux de change fixe dia ny fanjakana no mamaritra ny sandam-bola. Mba ahafahany mitazona io sandam-bola io anefa dia tsy maintsy mandray anjara eo amin'ny tsena ny banky foibe ka mampiasa ny tahirim-bola vahiny na ny réserve de devise eo am-pelantanany. Mba ahafahanareo mahazo an-tsaina ny asan'ny banky foibe dia aka ohatra ray aho. Tamin'ny taona 2012 dia ratsy ny vokabary no ny ahitany. Noho izany niakatra ny vidim-bary. Mba hiadina amin'ny fiakaran'ny vidim-bary dia nanafatra vary importé fanjakana mba hatobaka eo amin'ny tsena. Satria rehefa mitobaka amin'ny vary dia midina ho azy ny vidiny. Azo ampitaina amin'izay ny anjara asan'ny banky foibe eo amin'ny tsenan'ny devise mba hitazonana sandam-bola antsika ho ambany. Zany hoe rehefa miakatra ny vidin'ny devise dia manatobaka ny devise eo am-pelantanany ny banky foibe. Ny olana nefa rehefa mivarotra devise matetika ny banky foibe ary rehefa tsy maharaka ny fidiran'ny devise eto amintsika dia mety ho ritra ilay tahiry na réserve de devise. Zany dia mety hiteraka krizy sy amparefo ny toe-karena. Andeha atao hoe hofoanana mihitsy ny tsena ary tsy misy afaka manakalo vola vahiny zany raha tsena amin'ny banky foibe. Izy raha teo moa no mamaritra ny sandam-bola amin'ny maha taux fixe azy. Amintsika amin'teny izao dia 3 ariary ny dolara ray ka ndeha atao hoe ahena atsasany io sandam-bola io ka lasa 500 ariary ny dolara ray. Ino no zava-mitranga? Voalohany dia ho sahirana ny exportateur. Satria nahoana? Mihena atsasany ny vola miditra any am-paosiny. Vola mivoaka aminy anefa tsy mihena akoatra ny entana importé. Raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny karama mpiasa. Kanefa raha sahirana ny exportateur sy ny CPR miankina aminy dia mety hiteraka fihenan'ny fidiran'ny devise izany raha mitohy. Faharoa, mitombo avo roa eny ny fahefany mividy ny akamaroany malagasy. Fantaniana mipetraka dia hoe haritra ve zany vaovao mahafaly zany? Raha ny atotanisana alaiko tamin'ny trankala perspective monde no jerena dia sahala amin'izao ny statistika mikasika ny importation sy exportation ny Madagasikara tamin'ny taona 2012. Ny exportation dia mitotaly manodidina ny 200 tapitrisa sy 3 lavitrisa dolara. Ary ny importation kosa dia mitotaly manodidina ny
dimanjato tapitrisa sy telo lavitrisa dolara. Raha mitombo avy roeny zany ny fahefa-mividy malagasy dia mitombo avy roeny koa zany ny importation zaka n'ilay fahefa-mividy. Zany hoe 7 lavitrisa dolara ny importation zaka n'le fahefa-mividy vaovao. Ny olana nefa de 200 tapitrisa sy telo lavitrisa dolara ihany ny opelatana amin'ny banky foibe satria izay ny vola nampidiriny exportation nataotsika. Raha bangona tokana zany de hoe tombo avy roeny ny fahefa-mividy malagasy saingy tsy afaka nafatra ireo entana rehetra mifanaraka amin'ny fahefa-mividy iny ny malagasy. Zavatra mitranga de izao. Petraka ny quota d'importation, tsy ho ampy ny entana importé, ka raikitra ny filaharana H0. Tsika raha teo kokoa moa de miankin-doha amin'ny importation. Ka raha misy ny tsy fahampiana de ho sahirantsika. Rehefa misy ny tsy fahampiana de isy ny mpanararoatra ary hiakatra ho azy ny vidin'entana. Ny azo ambara de izao. Tsy ny fanafoanana ny midy na ny taux fixe no analan'ny fahantrany malagasy. Diniho kely ange izy ity. Tamin'ny 2,700 dia 1 franc français mira 50 FMG. Teo amin'ny 10 taona taty aoriana zany hoe 1,700 dia niakatra 300 FMG ny 1 franc français. Ny midy anefa tamin'ny taona 4,700 no napetraka. De inona zany no nampitotongana ny volantsika tanelanelan'ny 2,700 sy 1,700 nefa le midy ara mbola tsy nisy. Ny vahaolana miracle de tsy misy. Tsy vahaolana miracle ny taux fixe. Raha tsy zany ve tsy taux fixe daholo nampiasain'ny firenena rehetra de foana ny fahantrana eto-tany. Zaho tsy miteny hoe flottant mety na fixe mety na tonga lafatra io midy io fa be deabe ny zavatra azo atao. Fa aleo ny manam-pahaizana manokana momba ny toe-karena no andinika lalina momba an'izay. Fa ny tiako taritana saitsika de izao. Na fixe io na flottant, rehefa tsy ampy ny famokarana eto amintsika de tsy mandroso isika. Raha te hampiakatra marina ny fahefa-mividitsika sika de mila mamokatra mba hiala amin'ny fiankinan-doha be loatra amin'ny entana importé. Mila mamokatra isika mba hanondrana, mba hampitombo ny vola devizy miditra eto. De misaotra antsika nanaraka ty vidéo ty. Raha tianareo de tsindrio ny pouce bleu, raha te hanaraka de tsindrio ny s'abonner. Raha misy fanamarihana na fanakianana de afaka ataonareo ao amin'ny commentaire izany. Zay fa de mandra-peona amin'ny manaraka indray tompoko. Veloma tompoko.